Entoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tafahoana eto indraintsika amin'ny dialina ity. Isaorana ny Tompo any amin'ny avo indrindra. Halleloja. Alohan'ny izarako an'ilay fahitana dia hivavaka antsika. Halleloja. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao lehibe indrindra satria Andriamanitra Tompo mpanjaka be voninahitra ianao, tsy miova ho maso ianao mandrakizay. Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, mendrika nodirana sy ankalazaina. Tonga izay Tompo malalo manandratravo ny anaranao, manandratravo ny anaranao any amin'ny avo dia avo satria Andriamanitra lehibe tokoa ianao. Ka indreto izay amin'ny alina izao Tompo, hiaino teny izay tianao ho lazaina amin'ny mpiaino, amin'ny vahoakanao, ka miteneny ianao fanahy masonao, miteneny ianao fanahy masonao. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Ny araka an'io titre io moa zany dia ny fahitana nampahitan'ny Tompo azy zany, zahay ao anatin'ny gropy izay anatin'ny mivavaka, dia nahita zany aho fahitana. Da fahitana zany ao anatin'ny mivavaka, fa alohan'ny hizarako an'ilay zavatra hitako zany aho vakiantsika ny Ezekela 7:5-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho avy ny fandringanana ary hitady fiadanana izy fa tsy hisy. Averiko indray mandeha. Ho avy ny fandringanana ary hitady fiadanana izy fa tsy hisy. Amen. Ry hava malala, ho avy ny fandringanana, ho ringana ty tany misy antsika ty, ho potika, ho levina araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'itio izay milaza an'izay hoe izao rehetra izao ho levina, fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba levina dia Jesosy Kristy Tompo. Io no maharitra mandrakizay. Fa ty tany izay misy antsika, izay diavintsika ty dia ho potika, ho rava, ho ringana. Amen. Alleluia. Ka mampitandrina antsika zany Tompo, miteny amintsika zany Tompo, hitodihantsika aminy. Ary tao anatin'ilay fahitana hitako dia nampiteny ihany koa ny Tompo hoe mifoha azy ianao izay matory, mifoha azy ianao izay mbola matory, ianao izay mbola variana amin'izao fiainana izao, ianao mbola miliba amin'ny fisotroana toaka, fijangajangana, fangalara-badin'olona, mifoha azy ianao, miverena amin'ny Jesosy ianao, manatona an' Jesosy ianao dia ny mbola misy fotoana. Dia ny mbola misy ny fotoana. Ho avy ny fotoana, tsisy ibebahanao intsony. Ka dian'izao mbola misy fotoana antsika manararoatra. Zay no asain'ny Tompo hifohazantsika dian'izao. Zay no asain'ny Tompo hifohazantsika dian'izao. Satria ho avy ny fotoana, tsy afaka hibebaka intsony ianao. Amen. Tahaka an'izao dia nofo zany dia izay mivavaka zany, izay mivavaka io zany dia nahita le tanàna be dia be. Fa tsy fantatro hoe aiza le tanàna, fa fantatro fampitandreman'ny Tompo antsika zany, fampitandreman'ny Tompo antsika zany hibebaka, fampitandreman'ny Tompo antsika zany hiverina aminy. Amen. Ohatran'ny hoe maizina le tany dia misy sany hoe misy rivotra mifofofofo zany. Amen. Dia le tanàna tonga dia mihamaizina tampoka. Zahay le mivavaka eo zany dia mandohalika mivavaka dia hitako le izy zany hoe mihamaizina tampoka le tany, le tanàna tena tsy hita. Amen.
dia ny teny nomeny fanahy masina ho avy ny fandringanana ho izy, ho avy ny fandringanana. Ary ny teny ihany koa izy hoe mifo azy ianao izay matory. Dia araka ny tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo, Ezekela 7:5-20, tsy hisy fiadanana intsony ety ambony tany ry hava-malala. Tsy hisy intsony ny fiadanana. Na ho aiza antsika. Mbola hoe maro ny eritreritry hoe andeha Kanada, andeha Amerika, andeha aiza tsy haiko aiza andehananao. Tsisy afaka handositra ny fahatezeran'Andriamanitra izay ho avy. Ary efa natan'izany tsika, tsisy afaka handositra an'io tsika. Ny ahafahantsika mandositra dia izay ny tenean'i Jesosy hoe mila mifoha antsika hanantona an'i Jesosy. Mila mifoha antsika miverina amin'i Jesosy dia amin'izay no ahafahantsika mandositra ny fahatezeran'Andriamanitra izay ho avy. Izay ihany no ahafahantsika mandositra. Fa ankoatran'izay tsika tsy afaka hanao n'inona. Raha tsika mbola mifikitra amin'izao tany izao, raha tsika mbola mifikitra amin'ny harena, raha mbola tsika mifikitra amin'ny filibana, dia fandringanana no hiafarahantsika, hiafara amin'ny fandringanana ty tany dia misy antsika dia avintsika ty ho potika ho rava. Amen. Ka mampibebaka antsika Jesosy, mampibebaka antsika Jesosy hiverina aminy. Alleluia. Maro ny fampitandremana omeny Tompo antsika amin'izao vaninandro farany izao. Ho aiza antsika, tsika fiangonana, tsika zanany, ka tsika hitodika aminy, ka tsika hitodika amin'ny Jesosy. Fa tena ho avy ny zavatra izay mbola tsy hitantsika hatramin'izay. Efa hitantsika ny zava-misy eto sy eroa, fa mbola hiamafy. Amen. Tany mafy Jesosy, tany mafy izay fanananao, mba tsisy hakan'ny satro-boninahitra ao. Alleluia. Fa ho potika ny ty tany izay misy antsika ty ho rava. Aizina no hitako, ary tena tsy hita mihitsy ilay tanàna. Hitako aloha izy voalohany dia avy eo izy tonga dia maizina tampoka ary ilay feo nomeny fanahy masina teny nomeny hoe ho avy ny fandringanana. Izay zany teny fampitandremana omeny fanahy masina antsika, teny fampitandremana omeny Jesosy antsika mba hiomana antsika mandrakariva. Araka ny teniny amin'ny Efesiana ihany koa 5:5 izy io. Efesiana 5:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no ilazany hoe mifo azy ianao izay matory ary mitsangana maty dia ampazavanao i Kristy. Raha matimaty ny finoanao, raha matimaty ny fanarahanao an' Jesosy, mifo azy ianao, mitsangana ianao fa Jesosy ny hampazava ny dianao. Izy ny hanazava ny dianao. Izy no hiaraka aminao. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy Tompo dia mbola miverina eto hatrany isika. Saotra Jesosy.